Tanora manana tetika asa latsaka ny 30 taona no toanana amin'ny fandaran'asa Pôle emploi jeune ity. Isan'izany ireo misehatra amin'ny agroalimentaire, fiompina ary manao vokatra bio, izany hoe tsy mampiasa zezika simika. Ny tanjona zany dia ny ahafahan'ny tanora izay mpandraharaha mahazo tohana ara-pitaovana avy aty amin'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ary tsy resaka tohana ara-pitaovana ihany no omen'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny tanora, fa eo ihany koa ny tohana ara-teknika amin'ny alalan'ny fanofanana andreo tanora ireo mba ho matianina kokoa amin'izay sy ampiarian'izay. Ho an'ny Toamasina tamin'ity andiany voalohany ity dia efa maro tanora nisitraka izany ka ho tohanan'ny ministèran'ny tanora sy fanatanjahantena amin'ny alalan'ity fandaran'asa Pôle emploi jeune ity. Ilay Pôle emploi jeune dia misy chaîne de valeur manomboka aty amin'ny fiompiana na aty amin'ny famokarana, dia eo ihany koa ny unité de transformation na ihany koa reny orinasa kely manodina ny vokatra, ary hojeren'ny ministèra ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa ny commercialisation na ny fijerena ny lalam-barotra ho an'ireo tanora rehetra. Ny fandaran'asa Pôle emploi jeune dia tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny ministèran'ny tanora sy fanatanjahantena amin'ny fampiroboroboana ny tanora mpandraharaha eto Madagasikara, ka tohanana ara-piofanana fitaovana sy teknika izy ireo mba hampiroborobo azy ireo ho riarian'ny Madagasikara eo misehatra ny fandraharahana izay.